tontolon'ny finoana ndraiky kosa raha nikambana tanatana diocèse hafa ny tanàna ny Mainty Rano teo efa maleo teny zany am'izao fotoana izao ka lasa diocèse ny Mainty Rano zany ny monseigneur Gustavo Bomban no voatendry tantana izany diocèse izany araka izao fanampy izao. Lasa diocèse Mainty Rano raha toka tao anatin'ny diocèse Mahajanga, Morondava sy Tsiron'ny Mandidy izy teo aloha. I monseigneur Gustavo Bomban no voatondro evêque vaovao ny diocèse Mainty Rano araka ny tatitra nalefa ny paparay masina François Androany fahavalo ny volana febroary. I monseigneur Gustavo Bomban araka izany no hitantana ireo paroasy misa enina izay ahitana mpino katolika miisa 593 ao anatin'ity diocèse vaovao ity. Raha ny momba ny monseigneur kosa indray dia teraka ny faha-efatra amby roapolo ny volana septambra 1770 tany Saint-Laurent del Val izy naraka fiofanana filozofia sy teolojika tao amin'ny fakulten'ny teolojia ny Grenade. Tamin'ny 1 martsa 1770 no lasa ho pretra ka taty Madagasikara no nanatanterahany iraka izay tao amin'ny diocèse ny Tsiron'ny Mandidy. Izy ihany koa no lehiben'ny pretra missionnaire tao amin'ity district ny Mainty Rano ity nanomboka ny taona 20 ka hatramin'ny taona 2020. Notondroan'ny paparay masina Jean Paul II ho evêque ny Tsiron'ny Mandidy ny 4 oktobra 2020. Izao kosa izy dia notondroan'ny paparay masina François ho evêque ny diocèse vaovao ao Mainty Rano. Ny tombo iray indray araka izany ny diocèse ny mpino katolika eto Madagasikara.